Fanambarana ataon'ny rantsana dimy zao zany dia natao ho famorina ireo mpanompon'Andriamanitra Levita izay anatanteraka ny asa fifoazam-panahy lehibe atomboka eto Madagasikara. Ny antso no mivoaka androany mba ho reny izy ireo mialoha zany fa ny fanatanterahana io famorina io dia amin'ny 17 juin ho avy zao, ary ny toerana anatanterahana zany dia eto amin'ity faritra Kiniazerana ny Santy any. Dia minso mananteny zay fa ho avy avokoa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra mahatsiaro voakasika zany asa zany, ary anatanteraka ny baikon'ilay mpaharilanitra sy ny tany amin'ny fanangonana ny ondriny mba ho ray ihany izy rehetra amin'ny fanao sy ny fomba sy ny fiteny, tsy miova fa iray ihany koa araky ny sitrapon'ilay mpaniraka. Ny rantsana dimy dia maneho fisaorana nareo mpanao gazety izay mety niara asa taminay satria zava-dehibe loatra ny faneketsika amoaka zao antso avy zao mba ho ren'ny mpiray firenena amintsika, satria efa potika loatra ny firenetsika. Ny famonjena izay atao eto dia tanterahana ho fanavotana ara-piainana sy ara-panahy ho an'ny firenena malagasy manontolo, ary Andriamanitra no hiasa ka aneo fisandratana izay tsy mbola nisy tahaka izany teto amin'ity firenena ity. Raha fantatritsika malagasy ny alehibean'izao antso avo atao zao, fa Andriamanitra mihitsy miditra an-tsehatra mandray an-tanana ny famonjenan'ny firenena, tsy mbola nisy ngamba teto hatramin'ny mpisian'ny fanjakana teto Madagasikara hoe Andriamanitra manolo tanana mivantana tahaka izao. Fa izao repoblika faefatra, fanjakana faefatra zao no efa no safidian'Andriamanitra hitsofohany anatanterahana zao fanavotana ny Madagasikara sy ny mponiny tany zao. Ko fahendrena ho an'ireo mpitondra sy mpitantana ny firenena isan'ambaratongany ny manaiky ny fiaraha-miasa amin'ny alalan'izao tolo-tanana ataon'Andriamanitra zao. Fa rehefa nanaiky Farao rainy tamin'ny andron'i Josefa, fa ny fahendrena izay napetraka tao anatin'i Josefa ny namonjena ny Eziptiana sy ny mponiny tany tamin'izany, dia tamin'ny fomba tsotra tokoa natanterahana izany famonjena izany. Eto koa izao firenena manontolo zao, indrindra mpitondra mpitantana manaiky fa hoe tsy misy azo ampitahina amin'izany hoe tanan'Andriamanitra mamonjy izany, na atambatra daholo ary ny hoe firenena manan-karena indrindra maneran-tany ka hoe hanampy an'i Madagasikara, tsy hatakatra sy tsy vitan'izany mpaharilanitra sy ny tany izany mandrakizay izy. Fa Andriamanitra rehefa namorona ny lanitra nametraka amin'ny masoandro dia nipetraka teo hatramin'izay, tsy nisy izany hoe andao amboarina, andao vaina, nandao ahitsy, fa teo nazava foana io. Ny zavatra ataon'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay. Ny famonjena atolony dia famonjena mandrakizay, tsy ara-piainana ihany fa ara-panahy, ary indrindra ilay atonga antsika rehetra ho any amin'ny lanitra. Fa izany no mahododina azy, ary izany ny anehoany fa hoe tsy misy tahaka azy na any an-danitra na etỳ an-tany. Voninahitra lehibe ho antsika malagasy ary fahasoavana lehibe ho antsika malagasy no ahatongavan'izao tana mamonjy zao ho an'ny firenetsika. Ka mino izay rantsana dimy ary mahatoky izay fa tsy avy navo-kevitra tsika fa ho tsotra fo, madio saina ny amin'ny fandraisana amin'izao fanambarana izao, satria tsy anay anie ny teny fa manambara fotsiny izay rantsana dimy mitondra izany fanambarana izany, tahaka n'ilay nataon'ny zanaky ny avy indrindra ihany. Rehefa niteny Jesosy hoe tsy hany teny, tsy hany asa fa n'ilay naniraka. Eto koa izay rantsana dimy dia miteny hoe tsy anay ny fanambarana, tsy anay ny fiantsoana, fa an'izy ilay naniraka anay dia ilay mpaharilanitra sy ny tany miantso ny mpanompony rehetra anatanteraka ny famorina ny vokatra dia ny fanangonana ny olony mba ho ray ihany izy rehetra ny amin'ny fanomponany avo indrindra eto amin'ity firenetsika ity, ho ataon'ny lohany izao Madagasikara zao fa tsy ho rambony intsony. Ary eto no hidodidon'ny firenena maro, satria efa voateny izany fa i Madagasikara no famorina ny ampakarina maneran-tany. Tsy mbola nisy tahaka izao asa atao eto Madagasikara zao tany aloha na teo anelanelany, fa izao anefa ilay atao sady ho farany. Andriamanitra no anatanteraka izany. Ny rantsana dimy no mpanompo voafidiny, ampanetretena no hitenenana an'izany, satria rehefa niasa izy dia tahaka ny fidianany amin'ny Mosesy ihany koa, na dia nandary ny zanak'Israely nisy nanao elahy amin'ny Mosesy mihitsy tao hoe iza nanendry an'lahy ho mpitsara anay,
tsy nahasakana ny tian'Andriamanitra atao zany fa tonga ny fotoana ankehitriny Andriamanitra mihitsy miditra tsehatra monjy ny mponiny tany. Madagasikara aloha no anehoany voalohany an'izany ary hitantsika ka hita fa hoe takan'iza tokoa zany hoe fiasan'Andriamanitra tao anatin'ny Mosesy, tao anatin'ny Josoa, tao anatin'ny Josefa, tao anatin'ny Elia, fa eto no ahitantsika voalohany an'izany ary apiaika an'izany koa ny mponiny tany ny fahafantarana ny zavatra misy izay hitranga eto amin'ny firenentsika eto satria Andriamanitra ampiseho ny voninahiny, ampiseho ny fahalebiazany sy ny heriny mamonjy ny olona. Fa firenena natanjaka zany Eziptianina zany izay nangeja ny Israely nandritra ny 700 taona fa tana maherin'ilay Andriamanitra mpaharolanitra sy ny tany no namoaly azy tao. Itsika olombelona no voafetra ny fahatakarana sy ny herintsika fa ilay Andriamanitra tsy miova amin'ny heriny sy ny fahatakarana avo sy lalina indrindra no atanteraka ny tiany atao sy ny tiany amonjena izao firenena izao. Efa niteny izy fa izao asa tanterahana eto Madagasikara izao dia tsisy asakana fa nanao ohatra izy dia fi mihitsy hoe raha misy sakana izao asa izao dia ataovy raisiny io masandro izay miposaka avy any antsinanana afindra indray makaty avaratra fa hatramin'izay io dia avy any antsinanana ny akandrefana tsisy naovana izany. Fa raha te hisakana izy ozy dia ataovy manandrana hoe mandray an'io indray entiny makany avaratra menatsimo dikany tsisy avity zany mihitsy afa-tsy izy leliany ko aleo manaiky fa ny mpahary lanitra sy ny tany dia tsy mivazovazy amintsika. Fa rehefa niteny izy hoe tsy maintsy hisy safidrano afaka 20 taona tsisy nahasakana an'izany ny olombelona teto ambonin'ny tany fa tsy maintsy matyringana avokoa izay tsy nino takany ireo tamin'izany andro noazy zany fa inoasin'ny taranany izy valy-mianaka no nino dia novonjena ary tsika izao no taranaky no avaly-mianaka velona trapo aminjeny. Feno ny tany ankehitriny, feno zanak'olombelona izay taranaky noa fa potiky ny satana devoly kosa ny amin'ilay fanapotehana ara-panazy ataon'ny devoly amin'izao farany izao izay mandrovitsy ny satana.